Faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana izao dia manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao hatrany. Ny fampizarantsika ten'Andriamanitra androany dia mahakasika ny teny, ny herin'ny teny. Ary asintsika ny andiny soratra masina ao amin'ny Joba 4:5-20 tapany voalohany izay manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, indre ny herin'ny teny marina. Amen. Indre ny herin'ny teny marina. Fa manahoana moa ny hoe herin'ny teny marina? Raha miteny zany hoe herin'ny teny marina dia misy zany ny herin'ny teny lainga, na hoe misy ny herin'ny teny diso izay mifanohatra amin'ny marina. Dia ho jerevantsika aloha ny hoe herin'ny teny, zany hoe ho fantarintsika hoe inona ny dikan'ny teny hoe hery. Ny teny moa zany dia efa fantatritsika hoe inona ny antsoina hoe teny, parole. Inona izao za miresaka aminareo izao dia mampiasa ny teny ifaneraserako sy izarako aminareo. Ianareo koa dia manana teny ampiasaina. Misy isan-karazany ny teny araka ny firenena, fa misy heviny ihany koa ny teny. Ireny teny rehetra ireny dia misy hafatra avokoa izay ampitaina. Ka izay hafatra ampitaina izay no herin'io teny io. Ny teny dia zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika manana ity baiboly ity izay hoe tenin'Andriamanitra. Nahoana ny hoe tenin'Andriamanitra? Satria manan-danja ary misy hafatra ngezabe ao anatiny. Ny teny hoe hery raha ho jerentsika tsotsotra fotsiny dia milaza zavatra maromaro izy ho antsika malagasy. Dia ny teny hoe hery dia entintsika ilazana hery amin'ny mahery azy amin'ny hafantarantsika azy hoe manan-kery, mahery. Fa ny hery ihany koa dia afaka hitenenantsika ny antsoina hoe tanjaka. Zany hoe afaka ilazana fa matanjaka ny olona anankiray na zavatra anankiray. Be hery, mahery. Ny hery ihany koa ho amintsika malagasy dia afaka ilazana ny antsoina hoe fahefana, manana hery. Ka inona raha no tiantsika hatongavana amin'ity hoe ny herin'ny teny ity dia tsy iza tsy akory fa ireo telo izay nazavaina ireo. Hery izy satria raha reraka ny olona dia amin'ny alalan'ny teny no ampaherezana azy. Ao anaty fahoriana ny olona dia amin'ny alalan'ny teny no ampiononana azy. Ary raha sahira-kevitra izy dia amin'ny alalan'ny teny no anoloran-tsaina azy. Manome tanjaka ny teny. Manome tanjaka ho an'ny marefo. Raha misy olona ampiononana dia ny teny no entina ampaherezana azy dia matanjaka indray ny fanantenany. Teny daholo no ampiasaina, na mitory teny, na mihira, na miresaka. Io teny io dia fiainana andavanandro fa manana ny heriny izy. Dia jerentsika ny herin'ny teny. Andriamanitra raha nanorina izao tontolo izao dia nanorina izao tontolo izao teo amin'ny tsy misy izy. Any amin'ny Genesisy 1 dia nolazaina hoe ny teny Andriamanitra dia inge jerevantsika ao amin'ny 9:7. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Genesisy 1:7. Rehefa ny teny Andriamanitra dia nisy ny zavatra noteneny. Ary tsy ny mazava ihany fa izay rehetra noforoan'Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny teny avokoa. Na ny faniriany anamboatra olombelona aza dia tamin'ny alalan'ny teny aloha no naingany.
mila fitandremana ny teny hoe aho satria ny teny dia tonga asa izay le hoe manana pouvoir, manana fahefana ny teny. Rehefa androaka demonia ny mpiandry dia ny teny no anomezana azy ny fahefana, ary io teny-pahefana io no ahafahany mandroaka ny demonia. Any amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany dia izao ny teny: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Andiny fahaefatra ambin'ny folo, ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ny teny eto izany dia tonga nofo, tsy iza akory fa Jesosy Kristy, izany hoe tanteraka ny teny. Noho izany, io teny io koa no anamarinana na anamelohana. Izay rehetra mivoaka amin'ny vavanao, izay rehetra lazainao dia entina hitsarana anao. Ny hazo, ny voa no hamantarana ny hazo. Raha ny olombelona no hijerevana azy dia tsy ny asa ataony akory no hamantarana azy fa ny teny avoaka ny vavany. Io teny avoaka ny vavy io dia tsy avaiza-tsy akory fa avy amin'ny fo. Izany hoe izay mihitsy ny ao anatin'ny soratra masina ny hoe arakaraky ny habeny ao am-po no itenenan'ny vava. Noho izany dia izay betsaka ao anatin'ny fonao no avoaka ny vavanao. Manan-kery io teny tenentsika io. Io koa no hamantarana antsika hoe marina na tsy marina. Misy ny teny marina ary misy koa zany ny teny diso. Ny teny marina samy tanteraka daholo ireo samy tanteraka daholo. Mila mitandrina zany isika amin'ny fomba fitenitsika andavanandro. Matetika moa amin'ny fiarahamonina malagasy dia matetika ny ray aman-dreny rehefa mibedy ny zanany dia mahateniteny foana hoe le dondrina ity tsy saina mihitsy ity zazy ity, aza atao intsony zany, fa tanteraka reny satria misy hery ny teny. Ny teny marina, manahoana moa ny hoe teny marina? Ny teny marina dia izay teny mitondra fiainana, izay teny mitondra famelan-keloka, izay teny mitory fitiavana. Hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny teny marina dia izay teny avy amin'ny Tompo. Ny kristianina dia tsy mba manozana satria izany dia antsoina hoe teny diso. Ireny teny diso ireny dia mahatonga fahavoazana, mahatonga fanamelohana, ary mahatonga fahafatesana mihitsy aza. Tsarovy fa marary kokoa ny teny noho ny kapoka. Ny kapoka mety adino, fa ny teny mitsatoka sy miraikitra ao anatin'ny fo. Manana hery ny teny, afaka manova fiainana, afaka manova zavatra maro. Koa tandremo ary ny teny izay ambarantsika, fa ireny no hitondra fahavelomana na fahafatesana amin'ny manodidina antsika, ary ireny ihany koa no hitsarana antsika rehefa tonga ny ora hitsarana. Ny teny no entina ampianarana, ny teny no entina hitoriana, ary ny teny dia tokony hizara fanantenana hatrany. Satria izay ny tenin'Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ity dia ny Baiboly zany dia mizara fiainana, mizara famonjena, mizara teny soa mahafaly. Ka aoka ny tenitsika ho teny mamosira tahaka ny tenin'Andriamanitra, ka ho talanjona tahaka ny Joba ny hoe ny manodidina antsika ka teny hoe indre ny herin'ny teny marina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Matoky aho fa nitondra soanao izany ka isainany amin'ny teny rehetra izay avoaka ny vavanao ianao manomboka androany, dia mirary soa indrindra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.